Madagascar Information. Mpamily iray indray no voatifitra teo amin'ny tanany ka nahazo ny tratrany ny maraina teo, tokony ho tamin'ny rora sy fefany maraina. Taxi Brosy mampitoy ny renivohitra amin'ny komini Soavinandriana. Jiolahy maro mirongo fiadina no nanao ny fanafihana, ka ny iray tamin'ireo nitifitra avy hatrany, ny sasany kosa nanao torabato. Raha ho an'ny komini Soavinandriana manokana dia tsy izay tsy mahalala ny Verbeck, ary io fiara io ity voatifitra ny maraina teo ity. Tsy nisy kosa ny entana sy ny volana fohy vokatry ny fanafihana. Fandroany izao ny trangana fanafihana amin'ny tampiadina toy izao ny tranga tany amin'ny faritra iny, ary misy hatrany ny maratra vokatr'izany. Ankoatra ny faharatran'ny mpamily dia jiolahy iray ihany koa no voadonan'ity fiara notafihana ity. Efa noentina niakatra aty an-drenivohitra avy hatrany moa ny mpamilin'ilay fiara, ary efa mandeha koa amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Madagascar Information.